maraina zao a tehirizo hatrany a ny firehetanao a ho an'ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro. Amen. Jerevantsika ny Salamo fahavalo amby fitopolo. Salamo fahavalo amby fitopolo a ny andininy fahaefatra dia ny andininy fahafito. Psaume 78 4 dia 7 minaran'i Jesosy a dia tsy mba hafentsika amin'izany fa ambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fideranan'i Jehova sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony. Ny andininy fahafito mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadino ny asany fa hitandrina ny didiny. Amen. 1 Corinthiens 13 le andininy farany dia manambara hoe fa reto telo reto izy no mitoetra ny finoana, ny fanantenana sy ny fitiavana ary ny fitiavana no lehibe indrindra. Ny mpanao salama dia manaitra antsika fa rehefa ambara izay nataon'Andriamanitra, rehefa miresaka momba n'Andriamanitra, ary eto izy tena manipy mihitsy, manipy teny hoe resao amin'ny zanakao, resao amin'ny zanakao izay nataon'Andriamanitra taminao, mba ho fantany fa tsy ohatr'izao ny fiainanareo raha tsy nitady an'i Jesosy nangeta entan'i Jesosy ianao. Ny hoavin'io zazo io tsy mitovy amin'izay nolalovanao, izay no mahatonga anao tsy maintsy mandray andraikitra mitantara ny momba an'i Jesosy amin'io zanakao io na mety ho taiza io na mety ho raitrano aminao napetraky ny tompo ho ankohonanao. Rehefa ambara izay nataon'Andriamanitra dia jereo tsara fa ny vokatra izay dia fanantenana. Lasa mitsiry vaovao, lasa mirehatra ao am-po ny afo fanantenana. Ny mampirehatra ny afo fanantenana zany dia ny firesahana momba n'Andriamanitra. Fa maninona miresaka fanantenantsika? Satria raha tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ka tsy misy fanantenana dia toy ny mametraka an'Andriamanitra ho tsy mahay an'ilay zavatra tsy vitanao. Ambarao izy izy ary zarao amin'ilay taranaka fa na inona dia vitan'Andriamanitra. 1:17 tamin'ilay salamo teo vetivetany aminaran'i Jesosy nampisaraka ny ranomasina izy ka nitondra azy nita ary nampanjavona ny rano, nampijanona azafady ny rano ho toy ny atotan-javatra. Resao izy fa Andriamanitra afaka manao fahagagana amin'ny sakana ary afaka manokatra lalana. 1:18 ary ny rahona no nitondranao azy raha atoandro sy afo mahazava noho ny alina. Resao foana fa Andriamanitra dia Andriamanitra afaka mitarika anao na amin'ny tontolo andro hita maso na amin'ny alina heverina fa maizina, afaka mitarika anao Andriamanitra ary sambatra izay manaiky ho tarihan'Andriamanitra ary izay manaiky ho tarihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny no atao hoe zanak'Andriamanitra. 1:19 namaky vatolampy tany an'efitra izy ka nampisotro azy nanara-po tahaka ny amin'ny ranolalina. Apatsiahivo ny tenanao, tantarao ao an-trano, ambarao fa ny Andriamanitra ihany koa dia Andriamanitra ny famatsiana ary famatsiana amin'ny fomba mahagaga. Ny rano tsy any anaty vato fa ny rano any ambany tany, fa rehefa Andriamanitra miasa na ny vato aza afaka mandoa rano. Resao zany mba ho velona ao anatin'ny olona, ho velona ao anatinao ny fanantenanao fa ny rehetra momba nyity tany ity sy ny rehetra momba anao hiatrehanao ny fiainana eto ambony tany amin'ny mpiandrasanao ny fiavian'i Jesosy dia ao amin'i Jesosy. Teneno akaikinao apetrao amin'i Jesosy ny fanantenanao hoe dia toy izy tandremsa dia tsy manantena ninina intsony hoe dia tandremo mametraka fanantenana amin'ny zavatra hafa hoe. Ozy izy ilay salamo teo, ambarao izay nataon'Andriamanitra dia apetrao amin'ilay Andriamanitra resahanao, le momba an'Andriamanitra resahanao, ataovy mivadika ho fanantenana ny anatinao. Journée vaovao raha androany, ataovy misy fanantenana vao maraina fa izay mbola tsy hitanao hatramin'izay afaka ataon'Andriamanitra androany. Izay niangona hatramin'izay tsy very, izay miangona. Jereo tsara ny prinsipany tompo fa angoniny le izy fa tsy very. Aminao le izy tsy azo tamin'izany fa amin'Andriamanitra le izy tehirizy satria fata fa raha nomeny tamin'izany tsy voatahirinao. Karama 300 taona nampimonomonina ny zanak'Israely tsy very le izy fa nangonin'Andriamanitra ho atao grolo amin'ny fotoana anankiray ilana azy. Apetrao amin'Andriamanitra ny fanantenanao.
tandremo tsy manantena tsony. Zay mahatonga antsika tsy avelan'Andriamanitra hanantena zavatra. Ny fiafaran'ny fanantenana zavatra tsy manantena tsony. Zay mahatonga ny olona misy fotoana tsy tonga sekoly tsony. Satria napetany tao amin'ny sekoly ny fony, fa tsy napetany tao amin'ny Jesosy mampiteny olona mampianatra sy mampahery mandritra le fotoana ny sekoly. Zay mahatonga antsika tsy mampanantena anao hoe vonjeo ny sekoly dia iova ny fiainanao. Tsy mifamonjena sekoly ny hamonjy anao. Jesosy Kristy avy any Nazareta ny mpamonjy anao. Rehefa tonga tao amin'ny sekoly zany aza mianatra zavatra hafa ankoatran'i Jesosy. Inona ny tenen'ny ten'Andriamanitra be dehibe teo? Tandremo ny fifantohanao ho any amin'ny zavatra hafa. Tandremo sao zavatra no harena any anatinao, na olona no harena any anatinao. Ny mahasari-piaro anao no hamantarana fa zay no harena eo amin'ny fiainanao. Raha sari-piaro ianao fa tsy afaka nanatrika fitoam-bavaka anankiray, le fitoam-bavaka hiatrika ny fanatren'Andriamanitra zany no harena ho anao. Timoty voalohany toko voalohany andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Teny akaikinao velomo ny fanantenanao hoe velomo ao amin'Andriamanitra ny fanantenanao hoe. Ny anaran'i Jesosy Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra, mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika. Teny akaikinao Jesosy ny fanantenanao hoe. Averiko le teny teo apetrao amin'Andriamanitra ny fanantenanao aoka ho Jesosy ny fanantenanao tandremo ny fo maraina ka tonga eo amina eta anankiray ohatrany tsy manantena ninninina tsony zay. Tena tandremo zay. Fa velona Jesosy. Raha maty tsy nivoaka ny fasana izy dia manana droit ianao tsy hanantena ninninina tsony. Fa raha tonga ny andro fahatelo ka nitsangana tamin'ny maty ny mpamonjinao sy ny mpanavotrao miangavy ianao amelona vaovao indray vao maraina hoe Tompo mbola manantena anao indray dia le izy hoe zany pastera dia zany foana ve ny atao isa-maraina? Oui, zany foana ny atao isa-maraina ambara-pahatonga ny fotoana miala eto ianao. Ka rehefa tonga any amin'ny paradisa, any amin'le tranony iray, any amin'le toerana le tsisy souci tsony, tsisy problema tsony, tsisy ranomasy tsony, tsisy fanaintainana tsony. Fentsikitsiky fa tsy le andro maraina tsisy tsikitsiky any tavana. Fentsikitsiky be dia be mihitsy ihany. Fantatrao afaka hikarakaranao Jesosy. Haka Jesosy ny teny fanamboatra aloha izy. Eny eny an-dalam-panamboarana izy ange hamindra fo aminao dia mba hamaly anao raha tsy zany ianao ny valaka be Halleluja. Le fanamboarana ny tsy tokony atao hoe mahataitra be. Rariny le fanamboarana. Amin'ny fomba hoana kosa moa no anehoananao hitondra ny anarany, ho endriky ny sehoan'ny voninahiny, nefa ianao manondrana. Tsy maintsy tsaboana ny fanondrakondrafanao. Mba afahan'Andriamanitra mijoro avolombelona fanahiny. Halleluja. Fa le androany aloha dia zao ny tenen'ny Tompo aloha apetrao amin'ny fanantenanao. Vao maraina fa tsy hoe efa hariva alohan'ny atory dia efa alohan'ny atory aty.